Raha ivona kosa dia sady tsy nanana kandida ho toanana no tsy nanome toromarika ho an'ireo mpikatroka ao aminy tamin'ny fifidianana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ho hanohana kandida ny antoko amin'ny fifidianana faharoa amin'ny 20 volana desambra kosa dia nanapa-kevitra izy ireo hanohana ny kandida ny vaovao ny Madagasikara. Hanohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa amin'ny 20 desambra ho avy izao ny antoko Tiko Madagasikara na ny Timo. Io no fanapahan-kevitra noraisin'ireo solotenan'ny antoko avy amin'ny lafy valon'ny nosy izay nanatanteraka feonam-be teto amin'ny taona nosy tamin'ity andro an'ity. Ho an'ny antoko Timo dia miainga amin'ireto toetra manaraka ireto no isafidianana izay filoham-pirenena mendrika hitondra ny firenena. Filoham-pirenena mametraka ambony ny lanjan'ny soatoavina malagasy. Filoham-pirenena misokatra amin'ny rehetra mahay miaino ny vahoaka ary afaka mampiray ny malagasy ka hamerina ny fitoniana sy ny fasakiana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Filoham-pirenena tia tamin'ny razana, manana fanetretena, manana traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fitantanana ary manana programa matotra sy matipaika hanarenana ny firenena na ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-fanabeazana, ara-kultoraly sy ny sisa. Filoham-pirenena vonona hiara ny tombontsy pirenena amin'ny lafiny rehetra. Resy lahatra ireo mpizaika fa lava loatra ny krizy ka ny fanaisana anjara amin'ny fifidianana no vahaolana entina mamarana ny dedezamita. Nanao antsy tamin'ny fotoana ndraikitra mivantana na akolaka amin'ny fanatanterahana fifidianana izy ireo hanao ny ezaka rehetra isi ny fifidianana madio, malalaka sy mangarahara. Noho izy ireo manohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina, ireo mpikatroka rehetra manerana nosy dia handray anjara feno sy hanao ezaka rehetra ho fampandaniana ny kandida.